Alakamisy 13 Desambra Vaovao Mbs Tv tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS miarapa-toko kilasy tomboko vavy vaovao ny fampelezan-kevitra avy hatrany isan-taratsika ny vaovao nanao lahateny androany ny kandida marika Ravalomanana tetsy amin'ny tranony tetsy Faravohitra nitondra ny fomba fijeriny momba ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao moa ny tenany andeha raha itsika avy hatrany ny makasika an'izay ry vahoaka malagasy misaotran'Andriamanitra indray isika nanomezany an'ity fotoana ahafahantsika mitafa sy miresaka ny zavatra tokony ho fantatra ity ho azy rereny voninahitra faly aho tena faly afaka mitafa sy miresaka aminareo vahoaka malagasy tsy vaky folo tonga ity ny fotoana andraisantsika fanapahan-kevitra matotra sy entitra ho amin'izay ho avin'ny Madagasikara handeha hifidy isika amin'ny 27 ny volana Desambra ho avy zao kion-dalana iray eo amin'ny tantaran'ny firenentsika ka tsy azo atao ambanin-javatra efa ho 7 taona zao no niandrasantsika n'ity fifidianana ity ka fantatra tsara fa samy vonina ary manateny isika fa hitondra antsika hivoaka amin'izao fahasairana an'izao io raha voatery niala teto Madagasikara tamin'ny taona 2010 no ny zavatra nitranga teto dia fantatrareo tsara fa io firenena io dia niaina tao anatin'ny fanavakavaha-mbolokoditra nefa afaka niala tamin'izany izy afaka nampandroso ny fireneny taty aoriana nahitana anatra sy lesona petsaka izany maro ireo endrika fiantsiana izay ataon'ny mpifanandrina amiko ankehitriny amin'ireo toerana misy eto amin'ny nosy tsy ela akory fa tamin'ny dianay tany faritry Fianaratsoa tany Ambalavao dia toerana izay ikabarina anaovana fihaonana amin'ny vahoaka no nrakofan-drareo an'ireny poster reny nasiny ny sainany tsy mendrika tsy sahaza amin'ny vahoaka malagasy reny fihetsika reny to tsisy fifanajana nandeha ihany ny ray aman-dreny teo tanàna nanatona ny préfet na chef district mba ilaza aminy ka tsisy tratrany teo eto ary aho dia mamelay anareo ampahatsiahy ny andala-teny tsoratra masina no safidian'ny ray aman-drenitsika dia ny cardinaly Désiré Tsarazana tamin'ny afatra nampitainy tamin'ny vahoaka malagasy manontolo nandritra ny lamesa lehibe zay nataon'ny voalohany tamin'ny 15 Jolay tao Tomasina hoy izy aza manaiky resen'ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy amin'ny Romanina toko 12 ny 120 mariako zany aho mariako tsara fa tena zavatra lehibe zany ny tiako lazaina le vahoaka malagasy dia andao isika iombona hiavana fa samy malagasy ary tokana ny tanjona dia ny ampandroso any Madagasikara raha nilatsaka hovidiana aho dia efa tena niomana ary niezaka fatratra mba ahita ireo fomba rehetra ampandrosoana Madagasikara misy zavatra vitsivitsy eo amin'ny 5 eo tiako mariana aminareo resy lahatra tanteraka aho fa ny fampihavanam-pirenena ny tena lolarana amin'izany aloha na ny réconciliation ny faharoa dia tsy maintsy atao zay edivantsika ny tsy fandriam-pahalemana noho izany a tsy maintsy hiezaka isika rehetra mitady amin'ny fomba rehetra mba edivana ny tsy fandriam-pahalemana atsangana ny apetraka ny tribunal izay anana ny vahoaka fatokisana ary indrindraindrindra mitandro filaminana omena fitaovana hiasa hiaraka amin'ny vondrom-bahoaka tsy ra-pahefana ary ao koa ny
fiarahamany sakaiky amin'ny fokon'olona. Ny fahatelo dia ny fametrahana an'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy ka miainga avy any amin'ny fokotany dia makany amin'ny mairie, any amin'ny mairie commune ary makany amin'ny faritra. Ny manaraka dia ny fomba izay ahafahantsika mba mampitombo ny arikarena ary mampitombo ny vola miditra ny am-paosiny rehetra. Zany hoe tsy maintsy mamorona asa isika, tsy maintsy mitady izay fomba rehetra mba hahatonga ny olona anana fidiram-bola ao am-paosiny, satria raha mahantra izy petraka foana tsy fandrimpahalemana. Hoy aminareo hoe zavatra lehibe zany ary indrindrindrindra ny fitserevana manokana ny tanora sy ny vehivavy azo atao tsara manampy an'izy ireo efa andalam-pandrosoana. Amin'ny tany andalam-pandrosoana totsika ity dia azo atao hoy aho mitady an'ireo famatsim-bola mba hahafahana manampy azy. Raha tsy misy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia tena hosarena izy ireo. Fampandrosoana azy aingana dia aingana dia fanomezana azy an'ireny ambiko na ny zezika ary indrindrindrindra fanamboaran-dalana, satria raha fa tsy afaka mamoaka ny vokatra ihany koa izy dia hosahinana lava eo. Noho izany raha reo traikefa nanako sy fahalalana hitako teritseroa indrindra ny leadership izay nomena Andriamanitra ho aho ho taleta dia tena ho ampiasaiko mba entina anavotana an'ity firenena malalantsika ity. Na dia tsy laza aminareo ny zavatra hafa tokony hahafahana mampandrosana zany ary dia mafisika eto ihany fa ao anatika eo tena mangetaeta maniry koa maniry mba hahafahantsika menakavy miasa miaraka koa miantso ary aoka re ny fiantsina etseroa, aoka re ny fankahalana mba hipetraka ary indrindrindrindra mba hijoro sy laza amin'ny vahoaka ny tena marina dia marina ihany. Eto mpamarana ary dia mbola mamerina ihany aho hoe kion-dalana anankiray lehibe eto amin'ny tantaran'ny firenentsika i fifidianana izay ataontsika amin'ny 27 volana Desambra ho avy zao io. Ka dia saminareo, samy isika rehetra vonany amin'izany. Misy ny zavatra tsy mety izay miparitaka etseroa toy ny postera izay milaza fa hoe miaraka ny hera Vaovao président teo aloha, tsy marina ireny satria vao tonga teto Antananarivo alina dia nahita an'ireny, tsy misy ireny. Na dia le soratra ery ambany ara tsy mitombona tsy fantatra izay tena tiany resahana. Koa dia milaza amin'izany amin'ny fomba ofisialy eto amin'ity fahita lavitra ity indrindra fa amin'ny radio ihany koa. Fa tsisy fifanarahana manokana ary izy raha teo fa nilaza nga hera Vaovao président teo aloha fa tsy manohana an'izaniza izy. Ka dia ireny postera na sary lehibe apetraka amin'ny rindrina ireny le lazaiko anareo tena tsy mendrika. Ny mpifanandrona amiko ireo sy ireo mpanaraka azy ireo manao an'ireny mba entina hanaratsiana, entina ilazana zavatra tsy marina, tsy fanao, tena tsy fanao ireny. Ka dia manantena aho fa samy alala daholo ny vahoaka malagasy hoe dia fanahoana kosa ary no lasa mandeha amin'izany. Vonona aho ary tena resy lahatra tanteraka fa tsy maintsy vitatsika ny fampandrosoana Madagasikara, tsy maintsy vitatsika ny fandrimpahalemana mba handry fahaizay ny vahoaka afaka hiasa ary vitatsika ny mampianatra ny zanatsika eto Madagasikara. Ka dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary ame hery sy tanjaka, sarotra ny dia nefa mahay zavatra rehetra izy, mahafantatra izay mahasoa antsika izy. Koa dia miantso anao ary tongava mifidy fidio ny larana fa 520 marika Ravalomanana fa dia mametoky amin'izay voalazako anatin'ilay manifesto fa ho tanterahantsika izay rehetra mahasoa ahafahana azahoantsika ny tombontsoa-imbonana eto amin'ity tanindrazana malalantsika ity. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra.
fa nitohy teny amin'ny boribory-tany fahaenina indray androany ny fiteteza-paritra fampelezan-kevitra nataony ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy ny ekipa ny fampandaniana ny kandida larana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Nisy ny fifampiresahana mivantana nataony neny Lalao Ravalomanana tamin'ireo olom-pirenena nandritry ny fandalovany tamin'ireo toerana maro teny Ambohimanarina sy ny manodidina. Vahaolana tokana hitondra ny fampandrosoana maharitra tena izy eto amin'ny firenena ny kandida Marc Ravalomanana hoy izy tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony teny amin'ny kianja malalaka Ambodiady. Dina Razafy Manotrina. Ny boribory-tany fahenina indray no nanaovandramatoa Lalao Ravalomanana vadin'ny kandida larana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia amin'ny fampelezan-kevitra io maraina io. Nisy ny fitetezan'ireo fokontany maromaro teny Ambohimanarina ka nitavatafanta amin'ireo vahoaka indrindra ireo tantsa mpivarotra. Nisy ihany koa fizarana mofomamy amin'ireo ankizy. Atao arian'izay dia ny fampitoana tamin'ny vahoaka atao amin'ny kianja malalaka atao Ambodiady ny tenany sy ny mpiaradia aminy nandresy lahatra ny vahoaka hifidy amin'ny dada laharana fahadimy amby roapolo. Tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana ihany no afaka navitra amin'ny vahoaka malagasy efa latsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Nanentana ihany koa ny tenany ny amin'ny anarahany tsirairay maso ny fanisambato amin'ny fahasivy amby folo ny volana Desambra ho avy izao. Misaotra sy makasitraka anareo indrindra ny amin'ny fatongavana maro be ohatran'izao fa matontsika tafiditra fiodinana faharoa dia teo itsika vahoaka nandrosabato any Ravalomanana ka izy ary le hotoanana firy ary le numéro tena fiodinana faharoa ty ity ny asehoantsika eto Ambohimanarina fa manana ny hery ianareo rehetra manana ny fahefana satria malagasy miady ny zo amin'ny malagasy atsika ary mitondra ny anjara biriky amin'ny fandatsahana amin'ny vato. Marina ve zany sa tsy marina ka tongava mifidy daholo sy ianareo ihany fa nanavatra Ravalomanana hoe entany ny vahoaka n'Ambohimanarina ka hoy izy hoe mbola be ny fanantenana mipetraka amin'ny fampatokisana samy maniry fampandrosoana hiala amin'izao fahantrana izao alarobia tsy miverina intsony ny fahantrana ka dia mitondra olona mandrese lahatra olona roa avy ianareo hoe ity ny safiditsika misy fanantenana raha i Ravalomanana dia tsy fanadino ny lasa fa raha fitiavana ny vahoaka malagasy na izavadiny ary dia nidoka azy mihitsy satria tena mifony amin'ny fatahorin'Andriamanitra ny tiavany amin'ny vahoaka. Rehefa mandeha mifidy ianareo tsarovy tsara manana ampipoko fa malagasy ianao tianao ny firenenao sy njovinao ny taranaka faramandimby vehivavy ihany no miteny satria mafy loatra manjoa amin'ny vahoaka amin'izao fahantrana izao. Tokony hiditra an-tsekoly daholo ny zanaky ny malagasy satria rehefa tsy mianatra ny zaza dia lasa bado ny firenena alain'olona ambongady ny fiananatsika. Marina ve zany ka zao ary rehefa hifiditsika dia aro tsara ny toromarika betsaka ny vato maty teo na andeha nifidy itsika fa noho le tsy fahafantarana tsara betsaka ny vato maty. Ny zavatra hitatsika any zany zao amin'ity ohatran'izao voalohany tokony misy finihany délégué de vote atao riny anakiroa atao croix eto le izy hita maso tsara dia ohatran'ity ny tena izy any ohatran'ity le zavatra hitatsika any ty le bulletin tokana akatsontsika aloha ty mialany iny dia ampiakaritsika ny atsika dia aforotra ohatran'izao landada
dia apatsahivina hatrany isika ny tokantrano fa amin'ny asabotsy izao zany no faradoboka amin'ny fampilezan-kevitra ihaonana amin'ny candidat marika Ravalomanana izay atao eny amin'ny Kianjabeny Mahamasina manomboka amin'ny Rayora Tolakandro. Eo amin'izay vaovaon'ny fampilezan-kevitra izay hatrany raha ninina naparitaka antsao teo aloha fa manavakavaka ny candidat marika Ravalomanana dia noporofony ponina eny amin'ny faritra iva amin'izao fifidianana izao fa diso izany manohana ary manao fampilezan-kevitra mitety isa-tokantrano mihitsy ny olona eny amin'ny faritra iva toy ny eny Andavamamba, Manaritsoa sy anaty hazo isotry. Raha antsika ary ny makasika an'izay tateriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ety ilan'ny vato no misy atsika amin'izao olona andeha hanao fampilezan-kevitra ireto hitantsika mitangorongorona eto ireto. Avy any amin'ny faritra iva avokoa izy ireo, Andavamamba, Manaritsoa sy anaty hazo isotry. Diso ary tsy marina mihitsy ny tsaho izay ny mpifaninana amin'ny candidat marika Ravalomanana fa manavakavaka izy. Mandiso izany tanteraka ihany koa ny ponina eny amin'ny faritra iva satria izy ireo mihitsy no milatsaka manao fampilezan-kevitra mitety isan-tokantrano amin'izao. Ponina avy any amin'ny faritra iva avokoa mantsy ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Fokotany maro izay no efa vitan'izy ireo nanomboka ny talata lasa teo. Tsapanay ho izy ireo ny fahamatora ny vinanasa ny candidat marika Ravalomanana ary mifandraika indrindra amin'ny filany malagasy. Porta nataonay zany nanomboka talata larobia. Dia ny ataonay androany indray zany andehanao diabe zay. Dia aleto zay dia mahazo Andavamamba, dia mahazo any Manaritsoa, dia mahazo any anaty hazo iny, dia mitsizoka ny akoron-drano angamba ny zavatra ataonay. Ny fahitanay an'olona zany dia misy olona resy lahatra ihany ary misy tafaroa hiaraka aminay 25 satria zany le programma nataon'le tsy hanonona an'le zavatra programma tsy maro-potsa daholo ny programma nataony satria hoe aiza zany misy hoe omby any Bekily Kasinopisy. Ny zanakay zao mianatra amin'ny EPP, zay mpianatra ny EPP zanakanay tsy hanana tomobile mihitsy zanakanay andeha hianatra amin'ny EPP tondra tomobile zany dia hevitra taingina ary zay koa aloha tsy hanofa tsy hanana fanabilidina zay ty amin'ny faritra iva misy anay tsy hana raha rodanina zany ny tranonay faritra iva dia aiza ny zavatra ataonay zay zany. Tena anohanako an'le numéro 25 zany tamin'izay mbola nantsy tany amin'ny EPP tsy nandoha vola nahazo kitapo zay nahazo an'le table maitsomaitso reny misakafo fotsiny zay any ampianarana fa tsy nandoha vola fa amin'izao zany ny zanjonay lasa mandoha 5 sy 3 alina izy mianatra amin'izao mamanay lasa mividy table vidy fitaovana nefa taloha tamin'izay mbola nantsy tany amin'ny EPP tsy mividy an'izany tsy manavakavaka zany izy fa mijery anay ambany tanàna mijery anay mahanty. Manao Ravalomanana zany momba an'le eo amin'ny fiasa mijery ny ambany tanàna koa izy rehetrarehetra. Ravalomanana koa mitsinja ny ambany tanàna fa le olona moa samy manana safidiny dia le fariny anaratsy fotsiny fa Ravalomanana koa ty ambany tanàna izy zao ambany tanàna efa mankafy azy. Tsara hatrany ny manamarika fa tsy misy tambazana vola ireto manao fampilezan-kevitra ho fampandaniana ny candidat marika Ravalomanana ireto na dia iray aza fa antsitrapo avokoa. Manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka kosa ny avy eo anivon'ny vondron'olon-tsotra ao anatin'izao fifidianana izao mba hampitsahatra ny fifankalana izay mirona makany amin'ny fisaraham-bazana. Etsy ankilany tokony andraikiny ihany koa ireo candidat fa tsy variana mitazana fotsiny ireo mpanohana mifandrangitra. Raha itsika avy hatrany ary ny makasika izay tateriny Edena Eliasy Erzou Ratsaonarivony. Zavatra roa lehibe no misongadina eny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'izao fifidianana fihodinana faharoa izao dia ny fampisaraham-bazana ny malagasy. Raha toa ka ny resaka fandaharana asa no nironan'ny sain'ny olom-pirenena tamin'ny fihodinana voalohany dia ny fifandrangitana sy ny fifanaratsiana ary ny fankalana eo amin'ny samy malagasy no nisongadina tamin'ity fihodinana faharoa ity. Ny zavatra hitanay rapitahana tamin'ny premier tour mbola hita ihany mifantoka bebe kokoa tany amin'ny fampandresena lahatra n'olona fampahafantarana ny programma nasa ny fandaranasa ny candidat rehetrarehetra izay nandray anjara fa tamin'ity deuxième tour ity kosa izay fihodinana faharoa ity dia hita fa lasa tena zavatra mamoetra tanteraka mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny satria ao ny fifampiatsiana eo amin'ny samy pomba
ary reo ihany koa nefa n'izay tena zava-doza dia ny firaviravitana ny vahoaka olom-pirenena. Etsekilan'izay ihany koa mitady azo vahana ihany koa ny raha matahora sy ny didiny Besandry ka mahatonga ny tsy fandriampahalemana etseroa isan'ny mampanahy ao anatin'izany ny mety sy ny valifaty. Daka ny didy Besandry fanaovana raha matahora izay efa hitantsika mifaratsiny tao anatin'ny 7 taona ny siny ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 zay dia efa hitantsika fa nay nidina ambany ary nay rava tanteraka ny sotoavana mamalagasy fa lasa nandaitra tena niroborobo tena nahazo vahana be ilay fifankalana teo amin'ny samy malagasy ary izay zavatra izay tandidy mifaharavana ny fiandrianam-pirenena izay zavatra izay dia amin'izao fotoana izao ilay izy tady iverina azo laka indray izay zavatra izay lasa manjaka ny didiny Besandry ary ny mampanahy dia ny fisiany valifaty. Isan'ny ohatra amin'ny fanjakany ity Besandry ity ny fandrahonana atao amin'ireo mpanohana ny kandida marika Ravalomanana toy ny vao nitranga tetsy amin'ny boriboritany fahadimy iny izay nandraisany solombavambahoaka mapara anjara tamin'izay fikasia tanana izay. Iantefan'ny antson'reto vondron'olon-tsotra ireto araka izany ny mpanohana ny kandida rotonta sy ny kandida. Mba hazavariana miady fotsiny nareo samy mpanohana fa mba hampitao any amin'ny kandida izay tohananareo hoe inona ny tena viana hoentinareo hamahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria izay sisa no andrasanay vahoaka ao anatin'izay. Ny anankiray ihany koa zavatra tsy afenina izay hitanay voty tsy manan-kendry izay fa milaza ny zava-marina misy ampahitsiana satria ny fiainam-pirenena dia tsy an'olon-tokana, ny fiainam-pirenena dia tsy azo lalaovina ao anatin'ny kisarisaritenina fanarana andrenirano fa tsy maintsy mametraka ianao ny laram-pamena satria nahoana ny vahoaka malagasy itsika vahoaka olon-tsotra maro anisa olom-pirenena na inona mivokatra eo dia tsika mibaby mivokatra voalohany indrindra ary tsisy afabela amin'izany na pomban-drayana na pomban-drayanina. Androany nanaovana ireto vondron'olon-tsotra ireto ny fanambarana sy ny antsoavo any rehetra izy ireo izay marihana famanohana ny kandida larana 520. Mbola hijanona trano eo amin'izay vaovao politika izay tsy mbola nisy nahitam-bokana iray aza ny zavatra nataon'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana teo amin'ny teto amin'ny firenena tsy mitaingina soavaly maty mpanao politika io ary izy avokoa no tao ambadika ireny fanonganam-panjakana ireny ary izy no nametraka ny rajoelina teo amin'ny fitondrana hoy Andriamatoa manandafy Rakotonirina Androany. Nazavain'ity filohan'ny MFM ity ihany koa ny mahasamihafa ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2025 hoe iza amin'ireo no tena fanonganam-panjakana. Edena Eliasy Erzora Jaonarvo. Efa tamin'ny taona 2025 Andriamatoa manandafy Rakotonirina no niara asa tamin'ny Andriamatoa marika Ravalomanana. Tsy misy miafina amin'ity mpanao politika ity avokoa ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Ny taona 2025 no tena fanonganam-panjakana hoy izy. Toy izao kosa ny fanazavany momba ny taona 2025 izay sokajin'ny sasany no fanonganam-panjakana. Tafaraka tamin'ny rajoelina izy. Matraora androany. Izy nametraka rajoelina teo amin'ny fitondrana ngay. Naraky mitady sy mpanao gazety izy dia avy eo lasa rajoelina lasa indray miaraka tamin'ny ratsonary mampianina ratsonarina zany zay nitotra izy tsy mitahina soavaly maty araka ny fiteniny. Mbola nanamafy ihany koa ity filohan'ny MFM ity fa Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana no nametraka n'Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana izany hoe izy no ambadiky ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2025 iny. Nisy miaramila miandany amin'ny Ratsiraka dia nisy tsy miaramila miandany amin'ny Ravalomanana dia nisy olona ny famono tany Fianarantsoa dia tany Avaratra hatrany amin'ny Savato hatrany Degoza teo Taminarivo nisy miaramila tsy mifanaraka zany tamin'ny 2025 efa voafidy mitondra fanjakana Ravalomanana no naongany rajoelina tamin'ny alalan'ny miaramila coup d'état ny rajoelina zay ny mahasamihafa azy fa ny Ravalomanana fifidianana ankeny naingany resaka dia atao anaty fifidianana ny izany mandresa
dia eo ny famalina hoe zany ny bevato hoe Vaovao toy za tirako hoe za tsy manaiky fa andao anao deuxième tour kanto moa tsy raisika ny deuxième tour tsy nakeny communauté internationale dia nitoy ihany mba raha dia naterak'izay Vaovao nanenjehana hoe manao autoproclamation tsy dia marina loatra ny autoproclamation fa ny communauté internationale no nakato azy voalohany États-Unis nakato azy voalohany dia voavitina dia tonga ny frantsay reo ny lehibenena tamin'ny communauté internationale tamin'izay reo ny nanaiky hoe Vaovao no hitondra zany. Tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ny zava-misy marina teto amin'ny firenena mba ahafahany tsirairay mandinika sy misafidy tsara mialohan'izao fifidianana izao. Hatramin'ny taona 1970 Andriamatoa lalana Orbera Ratsirahonana foana no tao ambadiky ny fanonganam-panjakana nisy teto amin'ny firenena hoy ny profesora James Ratsima Androany. Tsy nitondra vokatsoa ho an'ny firenena nefa izany fa vao maika aza nampitotongana ny Madagasikara. Ankehitriny mbola mitady hilalao ny fiainam-pirenena indray io mpanao politika io izay mpanory voana n'Andriamatoa Andry Rajoelina mba hamotika indray ny firenena. Tsy tokony hanaiky ho lalaovina intsony ny safidin'ny vahoaka malagasy hoy Andriamatoa James Ratsima. Edena Eliasy, Mathieu Prancino mitatitra ny vaovao. Tsy mety mitombina fa mitady lalana hatrany amin'ny tenany firenena ny mpanao politika sasany na dia efa hita aza fa tsy nampandroso ny firenena ny fanonganam-panjakana hatramin'izay. Namakibatsilana izany androany profesora James Ratsima anylaza fa Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana no ao ambadiky ny fanonganam-panjakana nisy hatramin'izay. Ankehitriny anefa mbola mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena hatrany ity mpanao politika ity ary tsy samy joro mivantana fa miafina ao ambadiky ny mpitondra isan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina. Matoa izy ianao ampamoaka alohan'ny deuxième tour dia amorona lainga vaovao sy amorona dossier vaovao. Tsy fantatry izay lazainy ao fa tsisy izay tsy malala ny Andriamatoa Ratsirahonana hatramin'ny 91 nakaty. Tao amin'ny fitondrana ny sesy izy ary nanonga-panjakana foana ny nataony teto. Tsisy zavatra vitany teto afa-tsy ny fampidinana samy malagasy. Izy manome baika zany dia ny vahiny tompoko. Zany ny mahatonga azy miteny hoe ny avy any amin'ny côte dia Rajoelina. Ny eto Antananarivo dia Flora Valmanana diso zany tompoko. Ny vazaha no ampiazintsika eto ary tsy ho vitany intsony zany na ho tapitra eo ary ny andro. Poizina ho an'ny firenena ny fiainona ny tenin'ny mpanao politika efa namotika ny firenena tahaka ireny. Ity taona 2024 ity no taona tokony anovana ny tantarany Madagasikara mba tsy ho baikony ny vahiny intsony ny Madagasikara amin'ny fitantanana ny firenena hitadiavana tombotsoan'izy ireo manokana. Iverenantsika kely ny lafin'ny fampelezan-kevitra dia manohana ny kandida laharana fahadimy amby roapolo ireo tanora vao amin'ny antoko MFM mandritry ny hetsika faradoboka izay atao amin'ny asabotsy izao etsy amin'ny kianjabeny Mahamasina dia hitarika carnaval izy ireo. Andeha raha antsika avy hatrany fanampim-panazavana. Izay solotenan'ny tanora atao anatin'ny vondrona mpanohana ny Vaovao dia manao an'izao fanentanana izao satria tsapa nandritra ny fotoana nitondran'ny président Vaovao dia namoaka lalàna izy tamin'ny 2004 izay lalàna ho fampananana azy. Nahafahana namorona azy io lalàna io ary asa nanodidina ny 3 hetsy isan-taona ny eritreretina atao. Anisan'izany koa ny vohy asa tamin'ny teti-bolan'ny fonds insertion d'emploi formel. Anisan'izany koa ny MCA izay asa natao an'ny tantsaha satria tsy voatery hoe ny tanora eto andrenivohitra ihany natao hoe tanora fa anisan'izany ny tanora any ambanivohitra izay mivelona amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Miompana tanteraka ho an'ny tanora le fanentanana satria ireo tanora eo no anisan'ny hoavin'ny firenena ary raha tsy resaka ankoatra ny nazahoan'ny mpianatra tombotsoa ny kit scolaire ohatra ny fandefasana mpianatra any ampitan-dranomasina ohatra no ny fianarany le antony anentanana ihany tanora dia
misy hetsika ho ataonay amin'ny sabotsy ho avy zao dia io hetsika atao io dia miainga eo tanimena karazana carnaval zany no atao dia fotoanantsika eo tanimena amin'ny sivy eo amin'ny jardin-na tanimena amin'ny sivy. Etanina daholo isika tanora rehetra tsy manavaka na hoe tanora vaiza na vaiza na tanora manahoana na tanora manahoana fa rehefa tanora dia mety avokoa etanina tsika rehetra iaraka anao carnaval miala eo amin'ny jardin-na tanimena manomboka amin'ny 7 ora maraina. Fanisany malasa ny sain'ny mpanao politika sasany ihany koa amin'izao fotoana ny mpiara-miasa amin'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo mitondra fanazavana momba izay moa Andriamatoa Robson Jean de la Croix mpanao politika no sady mpampianatra mpikaroka ihany koa dia aro rahantsika ny apahany tamin'ny fandaharana ny arahany tamin'ny Joël rahalay voahita. Rehefa atao arinany indray dia nisy olon dehibe teto amin'ny fitondrana mihitsy indray zany teto amin'ny fanontany sy ny fanjakana nanjary tafiditra tsy menatra mihitsy satria anisan'ny mpanao lalàna dia anisan'ny manala dia mametraka manala dia mametraka rahantsika malala zany ohatra hoe Dadabiratsiraonana zay mianaka efa fampiresaka tsara nisy fotoana fampiresahanay fa io olona io zany dia nisy tantaran'ny firenena teto Madagasikara tany amin'ny andro tany aloha tany dia ny Andriana no lasa mpanjaka ny Tsimembolahy no lasa prime ministre fa ny Tsimahafotsy dia manosiky ny olona ho lasa mpanjaka fotsiny zany hoe faiseur du roi zay no lazana azy amin'ny teny frantsay zay zany ny tantara nisy ka Ratsiraonana dada Ratsiraonana zany dia ny zavatra nisy dia zao zay tsy mifanaraka tamin'ny eritreriny rehetrarehetra dia nasorona ary hafany ary zay olona mifanaraka amin'ny eritreriny tsy nisy mihitsy hoe le famerenana n'le tamin'ny 73 hoe le décentralisation effective ny mampanankarenana malagasy mampandroso ny firenena iny tsy nasininina zay tiany dia mipetraka zay tsy tiany dia miala zay moa zany fahaizany manokana tsy fantatro zay fomba nahaizany azy fa dia fifandraisana amin'ny vahiny tany velany zay ny tena nandroso teto ka za zany mahita amin'izao fotoana zao miala tsiny fa efa miditra amin'le tontolon'ny fifidianana ianao efa lehibe ny zazany tinaizy satria anisan'ny natonga anao nametraka le safidy zay hoe aiza moa misy le olona resanao teo dia za zany mahita hoe ny olona manohana any amin'ny 4 any amin'ny numéro 13 amin'izao fotoana zao dia hitako fa olona le mpanao kolokolo politika daholo ary tarihany Dadabe Ratsiraonana zany zavatra tsy liafina fa nisy teto amin'ity tany ity ny famolahana ny olona hanaiky ary hatramin'ny fitondrana miaramila makao anatin' zany kolokolo politika zany azy dia nataony rangaha io tena nahita daholo tsika rehetrarehetra fa nanonganana Ndravalomanana teto dia dady Ratsiraonana ihany no nametraka ny taratasy nanamboatra ny taratasy rehetrarehetra ahafahana naka ny fahefana teo ampelantanana nefa raha natadiditsika dia mbola dady Ratsiraonana ihany koa no anisany nametraka Ndravalomanana teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2002 zany tantara tsy azo fahafahany zany dia za kosa mahita hoe fa maninona ny olona mpanao kolokolo politika rehetrarehetra zao no mandeha makany amin'ny numéro 13 fa ny olona madio fo rehetrarehetra makato amin'ny Ravalomanana ny antony dia tsotra tonga dia dinganiko zany le mahizy azy fa ny olona mametraka olona any amin'ny fitondrana matetika tombotsoany manokana no hitany ao anatiny ao fa tsy tombotsoam-pirenena zay ny nisy ka raha ijerentsika zao le K25 dia ny zavatra hita ny olona rehetrarehetra tia tanindrazana ny olona rehetrarehetra madio fo ny mahay na dia ny tsy mahay rehetrarehetra azy dia ny totitra nakaty amin'ny K25 tsisy karama ao tsisy volabe ao fa inona fitiava-tanindrazana hoe saola tonga dia asavy hatrany no nentin'ny pomban'Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny commune Soavina ho fampandaniana ity candidat ity fanamboarana lalakely misy roa samihafa ary fanentanany olona amin'ny alalan'ny fitetezana isan-tokantrano no natao androany ho fampandaniana ny candidat Marc Ravalomanana Noro Fitiavana sy Rivo Razonarivelo. Asa avy hatrano no nentin'ny K25 ny Soavina nandresenidahatra ireo vahoaka tany antoerana androany ny vahasady ny olan'ny mponina teny amin'ny fahatriny satria lalakely mirefy 200 metatra izay tena sarotra tokoa no namboarina raha ny voalaza. Ty tetikasa ty zany dia tetikasa lalakely fanomezan'ny zanakidada eto amin'ny commune Soavina ao anatin'le comtim zany ho an'ny fokotany eto a Soavina vakiparitra Mbodiady zany izy ity lalakely eo amin'ny 200 metra eo
miampy totohatra koa zany a etsy amin'ny mangabe zay miakatra makao amin'ny roatra moa zany zay zany no zavatra tolotra ho an'reto fokotany reto a noho ny hoe valopiti ho andro zareo zany tamin'ny fitokisana napetrany tamin'ny flora valomanana zay nahazo hatramin'ny 700 isan-jato tamin'ny premier tour teto amin'ity fokotany ty. Ankilany kosa lalakely izay tena malama satra no asipanamboarana marina fa avao nandratra reny mpiarakaviana ity lalana ity ka izao nandraisany ka 25 andraikitra izao. Sitraka tombotsy mivantana amin'ny fahavitany ty lalana ity zay eto dia asa maika sy mehana ilaina eto amin'ity tokantrano vitsivitsy eto zany fanamboarana an'ity lalana ity ka dia mahatsapa fa tena voakarakatra amin'ny fahavitany zany. Taorian'izay ny tetivohitra izy ireo nanentana ireo mponina tao an-toerana nandrisika ireo eto farany fa ny kandida marika Ravalomanana ihany no afaka analan'i Madagasikara ao anatin'izao fahasairanana izao. Mahakasika ny fanadiovana ny tanàna kosa indray dia efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra mihitsy tsika amin'izao fotoana izao tsy manao ambany zavatra ny fiatrehana izany ihany koa ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny tetikasa misy eo anivon'ny commune miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izany ireo mpiara-mombona antoka samihafa ho fanadiovana ireo fokotany 270 mandrafitra ireo boriboritany enina eto amin'ny renivohitry Madagasikara fanampanazavana etiny dina razafy manotrona. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny fanatsarana ny lalana fanoloana ireo fantsondrano simba sy tsentsina ary ny fanadiovana ny lakan-drano mba ahafahan'ny rano mikorina. Natao izany amin'izao firotsahan'ny orana amin'ny vanim-potoana fahavaratra izao. Maro ireo mpiara-miombona antoka manampy ny commune manatotosa izany na olon-tsotra na koa ireo orinasa matanjaka. Commune nge dia raha malala rehefa akaiky ny fotoanan'ny orana dia atao moa izay hanadiovana rehetra izay maloto rehetra amin'ity kanaly ity mba tsy hakaran'ilay rano aty amin'ny tanàna somary vahiny. Io moa marina fa avy aty amin'ny tsika mponina ihany mahatonga izy amin'ilay fako any zareo kanefa commune urbaine tsika dia tsy maintsy miezaka hanadiovana izany tanànatsika izay tokony tanàna fatifaty izany. Ny objectif moa zany natanjona dia izao mba hisosa tsara ny rano fa tsy hiakatra aty amin'ny tanàna ny rano indrindra fa ny rano maloto. Io koa zany zao ny camion ihany koa nitaonan'izy io zao hatramin'izao fanampy amin'ny sava zany raha tiana izy fa tsy maintsy mifanampy amin'ny sava fa tanàna raha manana Antananarivo mahafinaritra zany mitanjona tsy misy an'ireo Fahazo omaly ihany koa ireo fiara lehibe misa 40 ahafahan'ny orinasa Samva manala ireo fako eto Antananarivo renivohitra. Efa tamin'ny taona 2014 no natolotra tamin'ny filakevitry ny fitantanan'ny Samva ahitana ny ministeran'ny rano ny CUA fampina ny isan'izay fiara be miasa izay. Omaly kosa ary vao tanteraka noho ny fisian'ny teti-bola manokana ho an'izay. Noro fitiavana sy rivo Rajaonarivelo. Camion misa 40 miampy bacordure 10 isa no azo omaly ahafahany Samba manaisitra ny fako eto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano miteti-bidy hatramin'ny 4 miliara ariary ireo fitaovana ireo. Ny tsena ny hôpital CSB2 no anisan'ny laharam-pahamehana iasan'ny Samba no ireo toerana ireo izay ahitana fako mivangongo be indrindra. Misy ny ezaka natao natomboka tsy hoe vao hiasa ireo camion ireo fa efa miasa mihitsy. Hitanareo koa naseho teo fa misy ny baka ngeda be zay ho atao fanampin'ireo efa misy efa betsaka amin'ireo baka teo aloha ny simba sy lo zao nampanao vaovao tsika misy eo amin'ny 50 eo araka izay tratran'ny vola dia ho apetraka amin'ny toerana mendrika izany mba tena anana endrika madio ny tanàna. Tsy vao izao no teo anivon'ny ministeran'ny rano ny Samba ny commune Antananarivo renivohitra no hoe hividy camion fa efa 3 taona lasa izay. Omaly kosa vao tanteraka ifikasany io noho ny fisian'ny vola natokana ho amin'izany. Manintana ny vahoaka rehetra kosa ny ministry ny rano mba handrahandraikitra amin'ny fanadiovana sy ny fikajiana ny tanàna. Efa tamin'ny taona 2014 no natsidiko tao amin'ny filakevitry ny fitantanana Samba izay misy an'ny ministeran'ny rano ary misy lieutenant CUA fa hoe fahendrena
ary rariny sitsiny raha mividy camiontsika fa tsy ankina foana amin'ny prestateur na ireo mpampanofa camion tsy tanteraka izy tamin'izany fotoan'izany no tsy fisiny vola raha niveriny indray aho tamin'ny taona 24 ty tamin'ny volana jiona dia nojereko mbola tsy tao ihany ny teti-bola ny sorabola entina mividy an'izany camion zany natao ny ezaka rehetra tanteraka somatsara izy androany ny camion voavidy tsy midika nefa izany fa hitsahatra hatreo ny fanofana io fitaovana io raha ny fanazavana amin'ny fotoana ilana azy tsy hijanona treto kosa izao ezaka izao voalaza fa camion misa 10 hatramin'ny 520 no vidiana indray hanampiana ireo fahazomaly izay efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola 820 sy 220 dia izay ihany koa no entina mamarana ny vaovao amin'izao alina izao isaorany ianao tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany dia averina ampatsahivina amintsika ihany ny faradoboka izay atao any amin'ny kianjabeny Mahamasina amin'ny asabotsy izao manomboka ny iray ora tolakandro iarahana amin'ny kandida marika Ravalomanana raha-pitsondray ary no fotoanantsika veloma tompoko